Efatra amby roapolo taona no nijoroan'ny tiako Madagasikara. Tsaroako tsara. Ary tena vavolombelona, velona mihitsy any resaka aminareo, zany nanao azy. Efatra amby roapolo taona. Toerana tsy hoe veriky mihitsy zany ianao politika zany, mpandrarano tena manavana anahy. Ary niofana momba an'izany ary tena malala tanteraka ny fomba fanaovana ny agroalimentaire ny sakafo. Menaka sy ny ronono sy ny jus, reo ny tena haiko. Manavanana koa ny niarany asa tamin'ireo Scandinavianina ary ny Allemand. Tena nalala mihitsy aho ohatran'izao fanaovana an'izy ary fantatra tsy hipiriana izy ireo. Tsy nanao politika, kanjo to nanao politika tsy haiko nahita loza. Haiko nahita loza. Azoko misy pasteur nyteny andisy. Or pasteur zay matahotra anao mino fotsiny ihany aminy. Anisan'ny pastora zay nianatra tamin'ny fotoana androny 7 izy io. Tadidiko tsara nisy pasteur anankiray zay voniny bala tery kaikiny Andrainarivo izy tamin'izay maty. Maty izy. Za tamin'izany mbola tany. Fa saika nahita loza koa. Andriamanitra mbola mitahy aho. Ka dia hoy aminareo hoe efatra amby roapolo taona no nandalovana ny tiako Madagasikara. Ary tamin'izay efatra amby roapolo taona izay dia nandalo tao any sedra. Zay hoe zay le sedra. Saika nahita loza. Averimberiko foana izy azoko sara tsy haina tao fiteninao an'izy. Sainga nombantsika mandrakariva Andriamanitra. Raha ataony ray mijery zany ny lalana ny diavintsika dia 7 taona ihany no nitondrana ny firenena. 7 taona ihany. Ary ny taona maro zay tao aorian'izay dia taona niatrehana fanaka-tsakanana sy fitsapana maro. Tena fitsapana zany. Kanefa nateo azy zany dia mbola mijoratra any ny tiako Madagasikara. Satria tsy natsangana tao ambonin'ny olona iray izy, tsy natsangana tamiko rery izy, fa teo ambonin'ny foto-kevitra, teo ambonin'ny rafitra matanjaka, ary teo ambonin'ny fitokisana ny vahoaka. Tena natokantsika ny vahoaka. Nino izy? Satria nahoana? Ino tsara poray tanindrazana. Rehefa matoky antsika hitondra ny firenena ny vahoaka malagasy, dia nanana vina tamin'izany fotoana andro zany. Io vina io dia hoe Madagasikara naturellement. Zay no vina napetraka. Vina nijery lavitra. Tsy ho an'ny taranaka ankehitriny ihany, fa ho an'ny taranaka mbola ho avy ihany koa. Izany no antony namolavolanany Madagasikara Action Plan. Izay nametrahana ny fototra lehibe teo amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena, ara-tsosialy, ara-politika ary ara-diplomatika. Mazava ny foto-kevitra tamin'izany. Madagasikara sy ny vahoaka malagasy no lahara-pahamehana aloha. Tena lahara-pahamehana. Tsisy vahiny zany mibaikobaiko anahy, tsisy vahiny zany milaza hoe zao natao, zao natao. Isika malagasy no mametraka ny vina. Nametraka hoe Madagasikara naturellement. Ary raha tianareo fantatra ny tantara dia niaraka tamin'ireo filoham-piangonana 4, Tompokolahy, Cardinal Gaëtan Razafindrantandra, Razafindrantandra, niaraka tamin'ny Raben'Orla, niaraka tamin'ny pasteur Edmond, ary niaraka tamin'ny enendaka farany Rabendrina, Sagrasy, Rabendrina dadan'le Rabendrina iny. Zay zany niaraka nandeha helikoptera nakany Maroantsetra. Le cyclone herbe zay na général zay zay na sahala amin'izany. Dia eritsika saika nahita loza zay. Saika nahita loza zay tamin'izay. Fa vita soa tsara. Zay natonga hoe ilayntsika io ronio. Zay natonga hoe Madagasikara naturellement. Zay natonga hoe ho arovantsika ny ala. Dia nampitombona 300 ny fiarovana ny ala-javaboary. Zay natonga le protection ny environnement ny antsona ny Langsette avy any Norvège hiaro. Dia nomena hélicoptère izy, vita ny somatsara, nampitombo avy 10 enina izay lasa narovana daholo ny ala rehetra, ny zavaboary. Isika malagasy hoe aminareo no nametraka ny vina sy ny lahara-pahamehana.
ho an'ny firenentsika. Ary eo mpiara-miambona antoka amintsika ny mpamatsy vola tsy nisy afaka ny baiko, tsisy afaka nametraka n'izay fepetra manakatsakana antsika ny nano azy. Toy ny mpamily fiara isika no tsy maintsy mitazona ny familiana ary mamaritra ny lalana izorantsika fa tsy ry zareo akory, ary hita maso ny vokatra. Ny tombo nisan'ny ankizy niditra an-tsekoly, tadidinao tsara tamin'ny 7 tamin'ny 20 250 isan-jato ny zanaky ny malagasy nianatra tany an-tsekoly avokoa, 270 isan-jato, 250 isan-jato. Nanaika ny vahoaka tamin'ny nananganandreo tena niaiky mihitsy vahoaka tamin'ny nanangananandreo le tobim-pahasalamana CSB1 sy CSB2 natao araka azo atao mihitsy nanaovana an'ireny. Ary indrindrindra ny tombo niaraka pirenena natratra efa nianitra ny 9 isan-jato saingy iarahantsika na lalana zaranotranga. Natsangana ireo fotodrafitrasina lehibe lalana toadrano tambazotra mpamokarana ary ireo tetikasa maro nanoanana ny tantsaha, fa raha mbola tsy ireo tantsaha ireo no mandroso, raha tsy mbola ireo any amin'ny commune sy ireo ambany vohitra reo no mandroso, aza meritreritra androso Madagasikara. Natao lara-pahamena ny fiarovana ny tontolo iainana satria fantatsika fa lova ho an'ny taranaka sy arena voajanahary ho antsika malagasy zany. Ary nitsahatra ary nitsahatra ny etraketraka, nisy ny fandripahalemana sy ny fifampatokisana. Tsy nisy mihitsy tamin'izany fotoana zany, zany kidnapping zany, tsy nisy mihitsy zany tamin'izany fotoana zany, zany etraketraka vonon'olona zany, satria nahoana fifampatokotsika. Tsy nisy tamin'ireo zava-bita no vokatry ny kisendrasendra, fa vokatry ny vina mazava. Tsy nisy tamin'ireo zava-bita kisendrasendra fa vokatry ny fitantanana madio mangarahara. Raha tia antanareo ahoana ny ady tamin'izany kolokolo na ady tamin'ny mazava tsara ny teny tamin'izany. Ary indrindra vokatry ny finoana fa afaka mandroso Madagasikara rehefa apetraka voavoan'ny politika ny tombotsoan'ny vahoaka. Afaka mandroso Madagasikara rehefa apetraka alohan'ny tiavateny, tiavakely tombotsoan'ny malagasy, ary malagasy Madagasikara. Nandritra ireo taona maro ireo dia nisy ihany koa ireo nitady ny tombotsoa manokana loza ka nandrisika ny sarasarahana sy ny fanimbana ny firenena. Fantatsika tsara ny vokatra zany. Kanefa nateo azy ireo sedra sy etraketraka ireo dia mbola velona sy matanjaka ny timo. Tsaiky nahita aloha mbola manana olom-boafidy, mbola manana mpitarika manerana ny nosy, ary indrindra mbola manana tanora sy vehivavy maro manatevin-darana isan'andro. Zany rehetra zany dia pirofo fa velona ny foto-kevitra, velona ny fanantenana, ary mbola matoky ny tima ny malagasy maro. Laza zany aminareo mba tena ahafantaranareo tsara fa hoe ohatry zao ny zavatra misy. Noho izany tsy maty monomoka akory niezaka nataontsika. Nisy ireo zanatsika nampianarina tany an-dafy, ary nisy ireo zanatsika isaky ny faritra, isaky ny région, izay nanana an'ilay maizy azy, dia teny izy ange zao hoe inao tsara ray tantara velona mihitsy ty, président za ty araka aminao, dahoara hoa. Dia natao daholo ny test sy ny tsy le any de mensonge atsy akory, tsy ny akory. Dia gaga ndray ny sasany minazy hoe misy an'le test de mensonge tika sao fa tsiny. Fa fampiresaka zay dia natsoky izy dia hoe eny ara, dahoara va hiaraka. Dia netiko nanaraka azy nakany Bruxelles, dia tantarao raha ty.